Tambola tsy nisy voamamy zany a, sy nahafay resaka rabola mihitsy a, satria tsy misy fireglaina ny vola miainga mihitsy zany, miditra tsy de misy firy a, fa ny miainga no tena be, de sahalan'ny tena niteraka fahasahiragnana tagnaty tokantrano. Rehefa mandrosa bola amin'ny voamamy ianao zany a, ny marina dia tokony hametraka tanjona fa sa hoe vola arosadrosaka fahatany ro vola arosaka ao. Dia ilay mametraka tanjona ao dia sady mikaza magnisy ny vola miaingana ao a, dia magnisy ny vola miditra, dia araiky sasorasa ny vola miditra sy ny vola miainga mba hagnamora ny kazy ataonao, hagnasaranao ny tokantrano sy ny fari-piainanao. Rehefa nanao ny fandrosaam-bola amin'ity voamamy ity, dia rehefa avy ny tsingerina voalohany dia mba nividy akoho, dia tamin'ny faharoa gnahy dia mba nahazo kisoa, dia sy avy koa ny fahatelo a, dia ilay vidy kisoa igny napena ny vola vakivaky ihany a, dia mba nahazo omby. Ka rehefa nagnano voamamy zany aho, dia nivolan'ny voamamy fikambananay avao ndramiko ividianako lamba. Dia rehefa avy eo zany lefa nividy lamba iaho da nahita tombom-barotra. Tamin'ny faharoa igny zany a da nisy machine bana midin'olo zay kosa zany, da nividiko machine lefa namaky vata aho tamin'ny fitsingerana faharoa. Ina fa nisy vola kely amizay raho, nangalaka amizay raho, nangalaka vola, nangalaka 3 hetsy, dia nampiako amizay zay vola nivoriko eo, nivily amizay raho, nivily congélateur amizay. Dia i raho nafa nahazo congélateur, zaho anany mamboatsy jus, mamboatsy yaourt, mamarobarotsy clarinette, le fandeha maromaro varoko io, mamboatsy mofo, manao kafe. Mieritreritra koa zany laha ohatra ka mba sitrapon'Andriamanitra da hagnano réparation ny tragnoko ty aho laha ohatra ka mamaky vata amin'ny faefatra. Tena nahafinaritra koa nampisy ny vony satria lasa nifankalala aby ny agnivin'ny commune. Nifankatay satria taloha tsy nisy nifankatay moa ny dahalo nanjaka tamin'ny andro teo aloha, fa amin'izao zany tsisy koa ny dahalo fa nandro fahalemana ary mifankalala ny mpikambana sy nifankatay. Dia nahavita firaisan-kiny tsy niazo mpamasy vola nahavitana tragno, niainga amin'ny herin'ny mpikambana nahavitana ny tragno. Ohatrany hitako mevagna be zany ny fiaignako e, ndre ny ronono sy ny hohaniko da hohaniko aby amizao, satria manjaitra mafy aho da misotro ronono ao zao. Dia tsy ho rava mihitsy ny fikambanana, amerigna soa amin'ny malagasy a, indrindra mba saharava ny firaisan-kina, mba ho tonga lafatsy amin'ny fiainana, zay zany ro hafatsy ho ny voamamy rehetra.